Setry ny fahasalamana kosa nampahafantarina nandritra ilay atrikasa ny tanterana tetsy amin'ny HR-Peflo ny akon'ilay paikady nampiterindrareo Japone tamin'ny alalan'ilay antsointsika hoe 5S eo anivon'ny tontolon'ny fitsaboana no tena ahitana izany. Nisy ny resadresaka izay nifanaovana tamin'ity androndroany ity mahakasika ny akon'izay. Toby fitsaboana misy 120 ahitana CHU, CSP2 ary hôpitaly lehibe Mitsinjara amin'ireo faritra miisa 120 manerana ny nosy no mampiatra ilay paikady 5S amin'izao fotoana izao. Paikady nampidiriny Japonais tamin'ny alalan'ny JICA tamin'ny taona fito sy roa arivo ny paikady 5S ary tanjona ny fanatsarana ny kalitaon'ny asa eny anivon'ny toeram-piasana. Aparetaka tokoa ity paikady ity amin'ny alalan'ny famoahana torolalana. Isan'ny votra zany nandritra ny atrikasa izay nitototsaina tetsy amin'ny HR Peflo. Matoa tohizana hatramin'ny 2007 fito taona lasa zay mbola tohizana hatramin'izao ary raha nahaino sarinareo teo région raika amby folo ny efa misy anazy ho ahita hatramina hôpitaly efatra ndray mandeha amin'ity taona ity matoa tamana ohatran'izany ministère ny santé misy tombosoa be dia be azo anatin'ity zavatra ity ary eritreretina koa fa zany fampandrosoana zay hita taratra amin'ny japonais zany dia mba ho hita taratra koa amin'ny fandaharan'asa surtout offre de service ao amin'ny hôpitaly eto Madagasikara. Nampiseho ny fahavonona ny tsy hanampy ny ministera amin'ny fahasalamana ny JICA amin'ny fampiroboroboana ny paikady 5S eto Madagasikara. Tokony ho vonona manomboka amin'ny 4 Oktobra ho avy izao kosa izay torolalana 5S.